JB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne. Université PEF, Malouchaoano ni Fampalalam Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. Potika sy rava ary resy avokoa ireo sehatra rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana. Vokany mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, ny voan'olona sy ny fankanan-keriny. Fampitehana izay azo sokajiana ho fito hoy ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena. Porofo iray ataina taratra fa mbola marisarisa ny rafi-pitsaraina eto amintsika. Ny fisian'ireo karazana diny na etsero tsy mipetraka ihany koa ny fahatokisan'ny vahoaka ny fitsarana noho ny fahitana fa tsy misy akory na rava-maina ny fanenjehan'ireo mpitondra ambony izay tratra nandika lalàna. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny taom-pakalazana ny fahazato taonan'ny tily eto Madagasikara. Isan'ny lohahevitra noraisina tamin'ny tiny hoe mandehana amin'izao herinao izao, tanterao ny fanompoanao. Ny tily izay isan'ny mitondra anjara biriky lehibe eny anivon'ny fiarahamonina. Mirongatra amin'izao fotoana ny trangana fankanan-keriny miampy von'olona ao amin'ny komina Ambakireny, distrika ny Tsaratanàna, faritra Betsiboka. Miaina anaty teboteby ny mponina ka manao antsoava amin'ny tompona andraikitra Insan-tsokajany. Any ivelany any Frantsa, mitohy hatrany ny fihetsiketsehana nataon'ny sendikan'ireo tantsaha ao an-toerana. Nateo aza ny fanambarana nataon'ny praiminisitra frantsay momba ny fanampiana vonjimaika amin'ny alalan'ny fanomezana vola mitetina 50 tapitrisa euro ho an'ny fambolena biolojika izay mandalo krizy tanteraka amin'izao fotoana sy vola 50 tapitrisa euro hafa ho an'ny fiompiana omby. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fampahalalam-baovao manasana ho anaraka izany hatramin'ny farany. Matoa andahatsoratra avy hatrany no ndeha nokafatsika ny fampahalalam-baovao an'ity alina ity. Potika sy rava resy avokoa ireo sehatra rehetra eto Madagasikara amin'izao fotoana. Vokany mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana, ny von'olona, ny fankanan-keriny, fampitehana izay azo sokajiana ho fito ny hetsika fampiraisana kristiana ho an'ny firenena. Matoa andahatsoratra. Sahiran-tsaina ny mponina ambany ny fanantenana ialana amin'izao fahantrana sy fahoriana iainana amin'ny fiainana andavanandro izao raha tsy misy fanovana-goavana eto amin'ny tany sy ny firenena. Antony, potika, rava ary resy avokoa ny ankamaroan'ireo sehatra misy eto amintsika. Ho an'ny HFKF na ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena natambatra ho vovonana fito ireo miteraka olana eto Madagasikara ankoatra ny tsy fahamarinana. Ny vovonana fihavanana, vovonana fianakaviana, vovonana toe-karena, vovonana serasera, vovonana fanabeazana, vovonana zavakanto ary vovonana politika. Vokatry ny fampitehana ireo vovonana ireo no mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana irongatra izay tsy izy amin'izao fotoana. Mihamana lavitra n'Andriamanitra ny mponina ka manadino ny mahazava-dehibe ny aina sy ny fahasalamana, any ka saman-dratra sy mamono olona avy hatrany ahafana misitraka ny anjara noariana sy ny sasaran'ny hafa. Very tanteraka ny rafitra mahasarobidin'ny fianakaviana, any ka tsy misy intsony ny fifankatiavana sy ny fampiainona. Tsy toteny intsony ireo ray aman-dreny. Misy aza ny rainy no manolana ny zanany vavy, ny vadiny no mamono mahafaty ny andefomandriny, ny zandriny ihany no maneraka olona amondo sy aka ny fananany zokiny sy ny sisa. Eo amin'ny toe-karena maro ny tsy anasa, tsy ampy ny famokarana kanefa firenena manana tany midadasika sy mamokatra i Madagasikara, saingy fa 420 amin'ny firenena miisa 520 amin'ny fisitrahana sakafo. Vokany mangalatra ahafahana mahita izay arapaka ny ankamaroan'ny mponina, misy loky, manendaka ary tonga tany amin'ny fankanan-keriny ka mangataka vola atao takalonaina. Eo amin'ny lafiny serasera indray miena ny fifaneraserana sy ny fampiainona eo amin'ny zanaka sy ny ray aman-dreny, eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka entina, eo amin'ny samy mpanao politika, eo amin'ny samy mpiaramonina, samy mpiaramiasa, ny mpiasa sy ny mpampiasa sy ny maro hafa. Vokany samy manao izay tiany atao ny eny anivon'ny tokantrano, fiaramonina, toeram-piasana sasany, eny an-dalana, eny an-tsena,
eny fa na dia hatrany am-piangonana azy ny sehatra fanabeazana moa dia tsy ho resahana intsony na ilay resaka w na ny kalitaony fanabeazana amin'ny ankapobeny mahamenatra ny zava-misy eto Madagasikara satria ny 970 ny mpianatra malagasy eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 10 taona no tsy afaka mamaky andinin'ny tsotra na efa mamarana fianarana mbaratonga fototra azy fanampin'izany latsaka ny 400 ny mpampianatra mbaratonga fototra ihany no manana fahalalana fototra momba ny fampianarana ankizy sy momba ny taranja ampianariny ary tsy misitraka fanohanana avy amin'ny fanjakana potika manaraka izay ny zavakanto sy ny kolotsaina malagasy vao maly ireo mpandala ny fomba malagasy no ny vondrona nampiakapeo ary ny laza fa fanotana fady sy fanimbazimbana ny soatoavina mahamalagasy ny fanaovana sorona ny ain'olombelona raha ny tranga fanapahan-doha izay niseho teny amin'ny doany Andranoro Ambohibao ny talata 2 ny volana janoary lasa teo no amafisin'izy ireo tamin'izany fa tsy fanaovana sorona ain'olona ny doany fa toerana natao fangataham-pitahiana eo amin'ny sehatra politika hita fa tsy voafehiny tsony ny mpiasa-panjakana sasany indrindra ny ao amin'ny fitsarana sy ny mpitandro filaminana mihevitra ho tsy maty manota no ny fampiasan'ny mpitondra azy ireo amin'ny tsy ara-dalàna ny mpitondra izay efa mpanitsakitsaka ny lalàna velona rahateo tsy mahagaga manoloana ireo rehetra ireo raha irongatra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara tepitepy andro manalina no iaina ny vahoaka malagasy Porofiray ahitana taratra fa mbola marisarisa ny rafi-pitsarana eto amintsika ny fisiany ireo karazana dina etsero tsy mipetraka intsony any koa ny fatokisany vahoaka ny fitsarana no ny fahitana fa tsy misy akory na verimaina ny fanenjena ireo mpitondra ambony izay tratra nandika lalàna fanadidina etiny Henri Florian mifamatotra betsaka amin'ny fiainam-piarahamonina na ny rafitra sosialy ny rafi-pitsarana eto amintsika ary manana andraikitra goavana ampirindra ny fiainam-piarahamonina ireo sampam-pitsarana isan-tokony mbola marisarisa ny rafi-pitsarana eto amintsika manaporofo izany ny fisian'ireo dina etsero miariary ihany koa ny fandikan-dalàna amin'ny endriny maro samihafa na eo amin'ny lafiny ara-politika na izany eo amin'ny lafiny ara-tsosialy anisan'ny zavatra anankiray ahitantsika sy anaporofontsika hoe marisarisa ny matanitany-dalàna antsika aloha dia ny hoe mbola fisian'ireny dina na convention sociale reny satria rehefa matanjaka ny lalàna zany a dia tsy tokony misy lalàna tovana hafa ny fiarahamonina any fa efa misy solon-tena-bahoaka mandrafitra ny lalàn'ny firenena zany ao anatin'ny parlemanta anankiroa dia ny assemblée nationale sy ny sénat zany kanefa ny moa mbola mampiasa n'ireny dina isam-pahatra reny tsika zany manaprofo fa mbola marisarisa ny fampiaran-dalàna ka izay ny ilana fifanabeazana ilana ihany koa feon'ny fetreretina tena mijoro amin'ny hitsiny sy ny rariny mba afaka manana tokony vahoaka hoe io fitsarana iny tena mba antoka sy toko farany ho an'ny vahoaka zany a rehefa misy ny tsirariny mahazo anazy fa matetika lasa ny vahoaka tsy manatsiny no matahotra fitsarana zay zany zavatra misy nefa tsy tokony ho zay le izy fa tokony masamy toroka ny vahoaka masamy manatona an'ireny ary betsaka ny olona manana zany hoe conscience zany a feno fetretana misana ny asany araky ny lalàna araky ny fianianana zay nataony zany ary koa dia olana atsika taka ny jerevantsika zao resaka makasika ny kolikoly a nandray a miasa ny rafitra fa nandray a misy koa ny karazana sokajin'olona asiana manokana dia misy a ny atao mitarozarozaka kely le izy noho ny resaka politika dia zay everiko hoe zany foana zany a tsy tsara raha ohatra lokolokoana na mpifamatorona na fahefana politika ny raha-raha-pitsarana zany a fa mipetraka amin'ilay hoe sens ny mahafanjakana anazy a dia io lalàna io ny fototra miendrika ho toy ny fanjakan'ny baroa ny zava-misy amin'izao fotoana izao eo anatrehany tsy fanajana ny voalazana lalàna indrindra fa ny lalàna lasitra dia ny lalam-panorenana izany tena rehefa ampandrosotsika marina Madagasikara dia mba olona manana fahafana ara feofehetreretana no misahana ny asa rehetra na tsy tiony tsy eo amin'ny lafiny zany resantsika lafiny lalàna zany any fa tadidio fa na ny fisahana ndraha raha-mpanjakana amin'ny ankapobeny zany zay feziny lalàna koa zany misy ireo kody samihafa zany sy ny lalàna lasitra mitantana ny raha-mpanjakana dia tokony mahay manaja zany fa ny firenena tsy misy fitsipika firenena tsy manaja fitsipika zany dia lasa inona nirazantsika n'izany hoe fanjakany baroa zay nga manezako anazy a ka io ifanentana atsika rehetra ifanentana naveriko foana nareo a eo nivony rafitra ny fitsarana reny eo aloha zany a ny faratapiny am'izany a ny lalàna momba ny fitsarana momba lalam-pandrenana zany a zay mitsara makasika an'izany lalam-pandrenana zany a eo ihany koa nareo a zay rafitra momba ny kolikoly dia eo nareo a rafitra ny instance samihafa eny anivon'ny isam-pahatra iny zany eny akaiky ny vahoaka eny a dia te hatoky nareo ny vahoaka ary mahalala koa ny vahoaka fa azo atokisana nareo a fa rehefa maro sika ny miara-mifoa
ho an'ny Madagasikara ka hijoro amin'izay conscience iarovana ny madinika sy ireo vahoaka tsy mandady amin'izay. ilaina araka izany ny famerenan'ny tanotandalàna raha tiana irindra sy ilamina ny fiainam-piarahamonina ary ho mora kokoa ny fanatanterana ny asa fambarosoana eto amintsika raha mipetraka ny mahatanotandalàna ny Madagasikara. Tsy mbola mametraka ny fanabeazana sy ny fampianarana ho lara-pameana ny fanjakana malagasy. Ny enatrany tetebolam-panjakana natokana ho an'izany tao anatin'ny taona maro. Ankehitriny mampametra-panontaniana ny tena ny asa ny fanjakana izay mikasa ny mpiny andraikiny amin'ny olom-pirenena raha ny mikasa fampandraisana anjara ny rehetra amin'ny fanomezana W. Richard. Resabe hatramin'ny androany no nateraka ny publication miendrika antson'ny olom-pirenena ifanohana amin'ny fanjakana amin'ny fanolorana W ampiasaina eny anivony sekolim-panjakana nataon'ny minisitra ny fanabeaza amin'ny pirenena. Tranga izay mampiseho ny tsy fametrahany fanjakana ho lara-pamena ny sehatra ny fanabeazana sy ny fampianarana ho ireo mpisehatra ka mifanipaka ny ambara sy ny atao. Raha ny resaka fanabeazana aloha tsy maintsy misy foana fandraisana anjara na ny fanjakana na ny ray aman-dreny. Ny olana kely amin'ny toejavatra tahak'ireny fotsiny misy karazana fifanoheran-kevitra eo amin'ny fomba firesaky ny mpitondra sy ny mpitantana sy ny hatao. Zay zany ny somary olana satria dradradradraina foana hoe ny ambara tonga voalohany farafaratsiny dia maimaim-poana ny fampianarana ny zana-bahoaka. Kanefa le ray aman-dreny rehefa aveo zany hoe le maimaim-poana zany lasa tahaka ny hoe tsy mandoa lela vola fa mandoa amina endrika hafa takina fitaovana indray ve imo lasa resaka betsaka hoe mbola tsy tena hoe napetraka ho lalàna koa iny hoe tsy maintsy mame an'izao le ray aman-dreny fa misy karazana fanentanana ihany ny zavatra tsapa fotsiny hatramin'izay dia somary latsa-danja foana ny tetibola mankany amin'ny fanabeazana indrindra moa ny aty amin'ny ambaratonga ambony ny amin'ny fikarohana ra-tsiansa sy ny fampianarana ambaratonga ambony zay tena zara fa misy tsy avitanana ininina ka raha io zany no andanjana azy dia marina zay to zandrin-draha raha tokoa ilay fanabeazana. Tsy magaga raha toy ireny ny taremarika navoaka ny banky iraisam-pirenena mahakasiky ny sehatra ny fanabeazana hoy ny fanazavana. Tsy mitsatra mitotongana ny farapahaizana eny anivony ambaratonga fototra. Manarak'izany ihany koa ny zava-misy eny anivony ambaratonga ambony. Ary io ny olona indraindray mieritreritra hoe ny avy eo amin'ny lycée no fanomanana ho any amin'ny ambaratonga ambony fa tena diso fa ny any amin'ny ambaratonga fototra mihitsy aza ny EPP no efa tena manomana any anevo any amin'ny EPP dia efa fantatra hoe izy amin'reto mpianatra reto no mety ahavita an'izany hoe fampianarana ambaratonga ambony zany ary izany amin'ireo no zara raha mijanona eo amin'ny CEPE rary ny any raha nydongy ny akamaroany ray aman-dreny aza foana na ny CEPE satria efa fantatra fa ireo mpianatra ao amin'ny EPP ireo misy tsy ahadingana mihitsy an'ilay CEPE fa hatreo ny farany tratrany ka rehefa ratsy ny aty amin'ilay fototra dia sahirana zahay aty amin'ny ambaratonga ambony. Tena ho trafaran'izay tsotra ty dia ateneniko amin'ilay teny frantsay ankizy mpianatra taona fahatelo manoratra hoe 1924 foana nanoratany azy ray dia sivy dia ray dia roa dia efatra satria 1000 ray 909 124 ray roa efatra ary tsy indray mandeha fa manoratra fanondrona izy hafa dia manao dia ohatran'io ihany ny fomba fanorany azy zay zany ane tsy ny université na ny lycée mampianatra an'izany zavatra faran'izay fototra zany. Ankoatra ny fandrafetana ny politika isan'ny tokony arampy sehatra amin'ny fampianarana tsy akanavaka mitaky fahavononana ara-politika avy amin'ny fanjakana foibe ny fanarenana ny sehatra eto Madagasikara ny sehatry ny fanabeazana izay manabe ny olom-pirenena hovanina no anoman'ireo dimy sy faranarina ny firenena any aoriana hoy ny fanazavana ka tsy tokony atao ankilabao. Araka ny soniny fanaovana teo amin'ny rotota anatanteraka sidina eto Madagasikara ny Qatar Airways sidina 7 isan-kerinandro no kasaina tao amin'izany izay hitondra mpandeha 300 isaky ny sidina raha ny fanazavana efa mampifandray firenena misy 70 moa ny orinasa mpitaterana anabakabaka Qatar Airways eo amin'izay hatrany tsy mbola ampy ny fampahafantarana ny Madagasikara any ivelany raha ny tatitry ny fizahantany no jerena sehatra iray azo ianterana ny fidiram-bola amin'ny fizahantany saingy tsy hita mazava ny tena politika ny fanjakana Henri Florian. Nandritra ny vanimpotoana ny fizahantany na ny haute saison teto amintsika
nahitana fitombona ny isan'ireo mpizahantany vahiny tonga teto Madagasikara. Tombony lehibe ho an'ny toe-karena anatin'izany, indrindra fa any amin'ireo toerana lalovan'ireo mpizahantany ny fahatongavana izy ireo marobe. Na izany aza tsy mbola ampy ny fampafantarana ny Madagasikara mandritra ireo tsenabe iraisam-pirenena any ivelany raha ny nambaran'ireo mpiantsehatra amin'ny lafin'ny fizahantany. Ny olana amin'ny sehatra ny fizahantany dia tsy ampy angambany, mila asiana tosika kely ny resaka promotion de Madagasikara amin'ny any ivelany, satria raha miantehatra amin'ny influenceur sy ny réseau hatramin'izay tsika dia tokony ho amafisina kokoa ny fandraisana anjara ny Madagasikara amin'ny foire sy ny salon international reny, satria reny no ahitana ny client potentiel ary amin'ireny no isiany fifandraisan-dahatra bebe kokoa mba ahafahantsika koa mametraka ny Madagasikara amin'izay toerana tokony hoisy azy. Dia ny olana ato anatiny moa zany dia mbola mipetraka foana ary vao aminay miamafy ny olana nisy hatramin'izay izay miteraka iahy ho an'ny mpandraharaha amin'ny sehatra ny sidina anatiny, satria iarahantsika mafantatra fa hoe miaina ny kapasite ny isan'ny seza azo amidy dia ankoatran'izay matetika miverina zany le problème ny fréquence de vol. Mila jerena akaiky ihany koa ny fametrahana ny fandriam-pahalemana any amin'ireo toerana be mpitsidika ara-mpizahantany mba haharesy lahatra ireo vahiny iverina eto amintsika indray raha ny fanazavana trany. Dia mbola mipetraka koa ho anay indrindrandrindra izay manao ny piste mivarotra ny produit de Madagascar port sentier battu na ny piste moa zany amin'ny fiteny ankapobeny ny olana amin'ny resaka sécurité. Singanako manokana eto zao ny olana amin'ny faritra Melabe izay misy any Morondava sy Tsingy. Iny zany ny produit tena ny fantohan'ny Madagasikara hatramin'izay ampafantarana ny Madagasikara. Nefa izy io raha ohatra ka hoe ataontsika katsikatsotsotra dia eo amin'ny 200 km eo piste eo. Nefa tsy afaka, tsy vitan'ny ministèren'ny fizahantany hatramin'izay no mametraka lamina miaraka amin'ireo ministèra hafa mba hampandry fahalemana ny destination touristique iny. Manankareny ny Madagasikara ny lafin'ny fizahantany no resahana. Na toerana azo tsidina izany na ny ara-kolotsaina samy ananantsika avokoa ary manintona ireo mpizahantany marobe. Na izany aza mbola ambany nisan'ny mpizahantany tonga eto amintsika raha mitaha amin'ny zava-misy any amin'ireo nosy rahavavy. Niona tamin'ireo mpianatra sy mpampianatra tao amin'ny Universitény Barikadimy ny fianakaviam-ben'ny fahatseranana namaranana ny faharoa andro fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahatseranana izay notanterana tany Toamasina. Nisy ny fanomelabelara-kevitra narana hevitra nandritra izany koa Toamasina. Andro faharoa sady farany tamin'ny fankalazana maneran-tany ho an'ny fahatseranana ho an'ny teto Madagasikara izay nomariana teto Toamasina. Teto amin'ny demi-tono Barikadimy no nanoizana ny hetsika ady hevitra ny arahana tamin'ireo mpianatra sy ny mpampianatra eo anivony anjerimanontolo manodidina tontolo ny fahatseranana noho ny fanakalozana. Ny aty amin'ny fahatseranana dia mandala ny fanaovana ny recherche et développement ary fifanakalozana koa satria ny fanaovana ny asa dia tsy vita rery ary ny hevitra tsara dia tsy hita rery fa tsy maintsy miaraka amin'ireo ataoko hoe matière grise satria aty amin'ny université moa misy an'izay saina afaka mandinika zay dia zay nanaovana ny fanakalozan-kevitra niaraka tamin'ireo mpianatra sy ny mpampianatra eto amin'ny université ny Toamasina eto Barikadimy tamin'ny loha hevitra hoe une bonne coordination des politiques économiques sy ny partenariat zay afahana mametraka an'izay tanjona apetraka ara-ekonomika zay ary inona ny fomba tsara afahana matratra an'izay tanjona zay dia zay no ny adina hevitra teto ary isaorana manokana ny université ny Toamasina nanaiky ny karakara niaraka tamin'ny fahatseranana mba marinana ny deuxième journée ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahatseranana androany. Eny anivony anjerimanontolo no manana ny fotoana bebe kokoa amin'ny fandinihana sy ny tsilotsaina izay azo ampiarina eo amin'ny sehatry ny asa
eo amin'ny tontolo ny asam-panjakana toy ny fanatanterana ny asa eo aniva ny fadijeranana. Ny fanaraha-paramiasa dia midika hoe fanomezan-tanana. Ny aty amin'ny fadiseranana dia mametraka foana tsy mahavita tena rery ary amin'ny toerana izay misy ny filana ary azo ny fadiseranana koa mitondra anjara-bitiny izay zavatra azomena dia izay no nanaovana ireny fanarahana ireny. Tsy voalohany aty amin'ny fadiseranana manao ny fanarahana iny fa efa natao matetika satria efa nanao an'izay tao amin'ny universitény Antananarivo, efa nanao tamin'izay tao amin'ny universitény Fianaratsoa, dia zao aty amin'ny universitény Toamasina. Ny filana indraindray amin'ny fanatsarana aty amin'ny secteur public dia ilana fandiniana, ilana fikarakarana ireny antotanisa izay misy ireny, ilana fotoana anaovana ny fikarohana. Indraindray amin'ny fanaovana ny asa satria opérationnel natao tsy dia misy an'izay fotoana anaovana an'izay dia izay no ifanomezan-tanana amin'ny université satria ny université manana fotoana sy manana ny tsilotsaina andinika an'ireny inona moa ty recherche be dia be ireny. Ary ho an'ny mpianatra koa dia tsara raha ohatra ka anatina recherche opérationnelle zany hoe fandinihana izay azo ampiarina amin'ny seritry ny asa, indrindra aty amin'ny service public aty amin'ny fadiseranana ny fandinihana atao dia ataoko fa matsara ny rotonta. Anatin'izay koa ohatra ny seritry ny fanaovana stage, ny fanakalozana traikefa satria misy be dia be ny ao amin'ny fadiseranana afaka mifampizara ny fahaizana izay mifanaraka amin'ny fadiseranana dia anatin'ny zavatra be dia be ohatran'izay no anaovana fanarahana mba ahafahana mifanampy satria ny fampandrosoana an'ity firenena ity dia tsy vita rery fa tsy maintsy fanomezan-tanana ka ny fiaramiasa entre l'université sy ny aty amin'ny douane dia zava-dehibe. Tafiditra ao anatin'ny politika ny fampandrosoana ny université amin'ny alalan'ny fampianarana sy ny fikarohana ny fanakalozana amin'ny alalan'ny adihevitra toy izao, indrindra ho an'ireo mpianatra izay mikasa anao fikarohana manodidina ny tontolo ny fadiseranana sy ny toe-karena. Fatao amin'ny station forestière Antanimieva, district-ny Morombe no nanomboana ny taom-pambilikazo 13 efatra amby 24 any faritra Atsimo andrefana. Nisy ny lanonana fanokafana izany tamin'ny fomba ofisialy tany an-toerana Omaly. Bonhomme Élisée, Kolotoliara. Fambolekazo manarana tontolo iainana mamelonaina. Io no lohahevitra nentina nanamarihana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo 13 efatra amby 24 ho any ato amin'ny faritra Atsimo andrefana izay notanterahina tito amin'ny station forestière Antanimieva. Eto nanaovana fanomboana ofisialy régionaly eto Milombo fa isaky ny district sivy eto amin'ny faritra Atsimo andrefana dia samy manao izany fambolekazo zany daholo izay tariny chef cantonnement sy ny district any amin'ny faritra misy azy ireo. 100 hektara moa ny tanjona ataontsika eto amin'ny Milombo ary raha etsy izany hoe 100 000 juin blanc razana-kazo ny atsatokantsika eto. Ny karazan-kazo izay volena androany dia akasia, kininina ary bonary satria ireo hazo telo ireo zany izany karazana hazo telo ireo izay hita fa mifanaraka amin'ny nofotany eto ary ohatra amin'izany zao hitantsika manodidina izay efa mitsiry taloha amin'ny station forestière dia presque kininina daholo izy ireo. No atrestaterin'ny gouvernoran'ny faritra Atsimo andrefana teto ny mahazava-dehibe ny fambolekazo ary ny fandraisana andraikitra manoloana ny dorotanety sy ny fanimbana alina izay ny anahazo vahana tato ato. Loharanaina ny tontolo iainana lasa natiaka ritsy aleny igny manaka antsika Antanimieva eto sahirantsika ny hatay kolokolotsika hazo toy ny hazo ambolentsika taloany eto toy ny isan-tao dia mitodiky manokana aminao andeha atao ben'ny tanàna tario dina be tsika eto amin'ny commune Antanimieva ny dina be au niveau district atao amin'ny district ny Morombe mba hanaramasoka fandraitsika koa zay magnoro azy zay tsy miambikaombiny ka mihina ny hazo namboletsika androany toy agny vakivakitrafo article 15 la zay ro tanteraky voaro ala toy mimpoly amin'ny kininy taloha kininitsika toy. Niara-ny fanometanana tamin'ny vahoaka ny Antanimieva nandritra izao fambolekazo izao ireo sampandraharaha rehetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana miaraka amin'ireo mpiara-nantoka maro ato amin'ny faritra Atsimo andrefana. Dia lafim-baovao indray tompo-kilasy tompoko vavy no manakatsona ny tapany voalohany fampahalalam-baovao an'ity ana ity isy atao anaty doka fohy isika mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa. Tahoary.
raikitra ny zarakado ao amin'ny telma zarakado miaraka amin'ny finday telma anomanana no avy fianam-bidy-goavana amin'ny iFeel Prime sy S Prime miampy bonus méga isurfena amin'ny fotoana rehetra ararotiaingana mba tsy ho diso anjara hitanao eny amin'ny telma shop akaiky anao na tsy dio ny page zoma.mg. Université PEF. Parcours études et formations. Département formation en ligne. Étudiez en toute liberté où que vous soyez. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne pour décrocher des diplômes habilités par l'État, licence et master. Regroupement en ligne avec interaction. Cursus adapté à la situation des travailleurs en quête de promotion professionnelle ou de reclassement au niveau de la fonction publique. Équipe pédagogique dynamique pour assurer les mentions de votre choix. Informatique. Option administration réseau, génie logiciel et base de données. Management et administration des affaires. Option finance et comptabilité. Entrepreneuriat. Droit, diplomatie et relations internationales. Option droit public, droit privé, diplomatie et relations internationales. Rejoignez notre programme de formation 100% en ligne. Université PEF. L'excellence à portée de main. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Teo ny andohan'ny kotibera sy ny kotile izay mbola kafiziny rehetra hatramin'izao na ny lehibe. Nanakizikafo gotibera sy kotile ankafisy le fahaiza-manao tsy manan-tsahala. Mamerina ny arahaba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao manasana ao hatrany anaraka izany hatramin'ny farany nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fahazatoana-ny tily eto Madagasikara isan'ny loha hevitra noraisina tamin'izany hoe mandehana amin'izao herinao izao tanterao ny fanomponao ny rarana efison. Sokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny fotoam-pivavahana ny arahana hetsika maro teny amin'ny nisy akanja mitafy ny Mahamasina androany ny fankalazana nisy atonjobily nisy fahazatoana nisy atily eto Madagasikara. Isan'ny loha hevitra nosafidiana tamin'ny tiny hoe mandehana amin'izao herinao izao tanterao ny fanomponao. Ato taona zava-dehibe zany a tamin'ny fiainan'ny fikambanana maro lalana le ny antaterinay dia zao ny fanabeazana tily dia fanabeazana miainga avy ao anaty zany hoe miaina ary makatoa ireo sotoavina marobe izay arafitry ny lalàna sy ny fanekena tily. Tamin'ny teny ity tsika dia faly niaraka tamin'ny fianakaviam-ben'ny tily eto Madagasikara notron ny filoham-piangonana ireo tompony ndraiky ara-panjakana isa tokony avy ary indrindra ireo mpikambana marobe miaraka tamin'ireo tranainy sy ny ray aman-dreny ireo komity ihany koa izay mpitantana. Tamin'ny teny ity tsika dia nakalaza niatrika ny fankalazana fahazado taona ary fanaingana ihany zany a fa mbola maro araka ny voalaza teo androany a ny ezaka rehetra zay mbola ho atao amin'ity taona ity. Manao antsoavy sahady zay ampitiavana anareo rehetra zay herivelona rehetra tao amin'ny firenena indrindra ianareo mpiara-miombonantoka ianareo tompony andraikitra amin'ny fanjakana ary na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana ianareo rehetra opérateur économique eto Madagasikara tena mila tolotana avy aminareo zay ahafahany matateraka lasitsobila sitrapolo tompo zay atao eny ny commune ny fionana amin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy voalohan'ny aogositra 2024. Manampy nisy fiarahamonina maimaim-pona ny tily ny soatoavina mahaolona dia ambony lavitra no nisy ivelany sy ny vola izany dia no entin'ny tily amin'ny nisy fikambanana raha ny fanazavana. Manana ny anjara andraikin'ny lehibe sy ny tily ary manofana olona olombanana nisy fikambanana. Faharoa dia zao eo ny hetsika marobe araka ny volaza tao androany izay ataon'ny tily ary misy ny tily hatrany isaky misy zavatra mitranga tsy laza afa-tsy tamin'ny tonantrano be tamin'ny taona 750 tsy laza afa-tsy tamin'ireo le cyclone maro isan-karazany izay tonga tatato ihany koa dia ny tily manerana ny nosy dia mirotsaka tsitrapo maimaim-poana any amin'ny fiarahamonina manao izay azony atao mba hanampiana ny fiarahamonina toy izany sy toy izany ny
zavatra azony mitily hoentiny ary zany rehetra zany a de fa ranako amin'ny teny hoe ny sotoavina maolona dia ambony lavitra noho ny zavatra ivelany na ny arabola zany no etintily amin'ny fikambanana ao anatin'izany fanajana amin'ny fampifezana ao anatin'izany izy olona mahatoky ao anatin'izany izy olona namany rehetra ao anatin'izany izy olona mino ary miraikitra tanteraka amin'i Jesosy Kristy amin'izay ataony rehetra zany natao hoe tily ary tsy anjely akory ny tily fa manao fahalemeny koa izy fa ny fikambanana dia miezaka hatrany ny ambolavola olombanina. Nisy ihany koa tamin'ity androan'ity ny fampiratiana izay natao aka isan'izany ny tantara ny tily nanomboka tamin'ny fiandohany teto Madagasikara. Nanano sarotra hoe ireo ampikarakara ny fanangonana ny sary saingy tsy maintsy ny rosoana hafana mampafantatra ny tantara amin'ireo tily zandrany. Ireo tarakitsaretsarehetrarehetra zany dia milaza sy manambara izay fiainantily eto Madagasikara zay zany izy ireo dia misy ireo sary ireo zany tamin'ny fankalazana ny fa efapolo taona tily to Madagasikara izay notanterahana teny vato dia misy ihany koa zany maneho ny fiainantily amin'ny ankapobeny mandritra ny lasy zay zany akamoreto sary reto dia koa zany misy sary sarin'izy dimy rahalahy zay filohan'ny tily eto Madagasikara voalohany indrindra tamin'ny taona 2790 dia koa zany sarin'izy dimy rahalahy amin'izany anehoanan'ireo zandy ateoriana zany zao zany ny tantaran'ny tily eto Madagasikara zany mba ho fanoitra amin'izy ireo indray zany amin'ny fikolokoloana ny tily eto Madagasikara zany fanoana zareo zany karazany fanilo miampita zany le fanoana le sary. Isy lasy lehibe izay ho tanterahana ho fankalazana izany saingy maro ihany koa ireo hetsika izay ho tanterahana amin'ity taona ity raha ny fanazavana ireo mpikarakara. Sokatra ny fahazataonan'ny tily eto Madagasikara izay mitondra faneva ao mpitsara toko fahenina andiny faefatra timoty faharoa toko faefatra andiny fahadimy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandehana amin'izao herinao zao ka tanterahao ny fanompoanao amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Betsaka ny tsy fahamarinana teto amin'ny firenena matotaka izao ny zava-misy iainana ho ny avy eo anivon'ny HFKF izay mankalaza ny fahadimy taona ny joroany. Zava-dehibe araka izany ny fibebahana ho izy ireo ahafahana manangana firenena vanina fanadihadiana. Tsangana ara-panjakana ny HFKF na ny hetsika fampiraisana kristianina ho an'ny firenena izay mankalaza ny fahadimy taonany amin'ity 424 ity. Isan'ny iraka tanterahana izy ireo ny fampiraisana ny samy malagasy. Ny rosoana araka izany ny fanakalozan-kevitra samihafa niarahana tamin'ny fikambanana, fiangonana sy ny kristianina rehetra. Natsangana ihany koa ilay antsoina hoe aram-bato-kevitra. Rehefa nivoaka ny aram-bato-kevitra dia niezaka amin'izay nanaparitaka an'izany manerana ny faritra 320 ary tao anatin'izany nanatanterahana ny atao hoe iraka fananganana sy famafazana izay nitetezana faritra 220 tao anatin'ny faritra 320. Ankehitriny mahatsiaro tena isika hoe nahoana ny zavatra alazaina dia mbola sahirana no ny firenena malagasy, sahirana no ny malagasy. Indrindra rehefa mijery an'ireo karazana indikateur aritsika dia izay no nahatonga n'ilay teny faneva niraisina ao amin'ny Isaia 1:1 manao hoe indro ny aizy na manarona ny tany, ny aisim-pito manarona ny firenena fa aminao kosa mipisahan'i Jehovah. Toy an'ilay Isaia 1:1 iarahantsika manaiky zany fa mbola sahirana ny firenena. Betsaka ny ezaka mety atao fa mbola sahirana ny firenena malagasy. Dia izay zany ny anisan'ny teny faneva hoe andao re. Misy ny fandraisana andraikitra ho ataontsika olombelona fa ny tena andrasantsika dia ilay fiasan'Andriamanitra amintsika malagasy. Itoy hatrany ny sehatra fampandraisana anjara bebe kokoa ny tsirairay avy miaraka amin'Andriamanitra. Anangana firenena vanina no tanjona amin'izany. Miezaka izany ratsorina dia makany amin'ny fandraisana andraikitra bebe kokoa ho any amin'ny tsaratsara kokoa indrindra miaraka amin'Andriamanitra. Ary izay no voizana n'ilay hoe kristianina sy malagasy miara-manangana firenena vanina miaraka amin'Andriamanitra. Tsy vitantsika samy rereo fa mila n'ilay atao hoe intervention divine. Dikan'izay isy ny ao anatin'izany sehatra amin'ny politika izany fanofanana an'ireo
zay te hirotsaka ho mpanolotsainany commune na ho ben'ny tanàna amin'ny tapaka ny volana février en milieu pavé dia efa miantso izay hoe andao re fatarina inona ny tenen'ny tenin'Andriamanitra dia inona ny adidy miandry antsika tahaka an'izany koa rehefa tonga ny fifidianana solombavam-bahoaka andao tarafina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ny tokony andraikitra ho raisana indrindra moa ho an'ireo kristianina rehetra izay mirotsaka mba tsy hirotsaka fotsiny amin'ny alalan'ny mety hoe ny fenitry ny antoko politika fa tena hoe ny fenitry ny tenin'Andriamanitra ihany koa ny mahatery anay izaran'izany ao anatin'ilay izy. Misokatra amin'ny hery-velona rehetra ny HFKF manaiky fa efa mpanjakana izay misy fa kosa mampafantatra fa rehefa manao ny tsy marina dia tsy handroso ny firenena raha ny fanazavana. Matony firenena tahaka izao ihany antsika izao betsaka ny tsy fahamarinana nisy teto amin'ny firenena ka iantsona ny fiovana sy ny fibebahana miainga amin'ny isam-batan'olona. Fa vokatry ilay rotsakorana ny fanesy teto Madagasikara kosa indray dia fantatra fa olona sivy no namono ainy dia mihafa no tsy hita-popoka raha ny tatra ofisialy avy amin'ny BNGRC io rotsakorana mahery vaikio izay mahavoakasika faritra folo teto Madagasikara ka itao Andriatsilavo. Nanomboka ny 9 hatramin'ny 20 ny volana janoary 2024 tafiakatra sivy ireo olona namono ainy vokatry ny rotsakorana ny fanesy teto Madagasikara ka nitarika fiakaran'ny rano raha ny tatitra ofisialy navoakan'ny BNGRC miisa 5 ireo tsy hita, ray tao Port Berger, ray tao Mandritsara, roa tao Ambanja ary ray hafa tao Ambelobe. Olona 4 no naratra tao Ikongo. Faritra misy 10 eto Madagasikara no voakasika: Analamanga, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Betsiboka, Boeny, Diana, Fitovinany, Melaky, Menabe sy Sofia. Olona miisa 1,709 avy amina tokantrano miisa 7,704 no traboina vokatry ny fiakaran'ny rano ary maro ireo tsy maintsy nafindra toerana. Miisa 4,704 ireo trano fonenana dibo-trano, 4 ny trano simba, 17 ny trano rava tanteraka. Manodidina ny 7,904 sy ray alina hektara ny tanimbary tondraka ka ny 17,904 alina hektara amin'ireo ao amin'ny faritra Sofia. Vokatry izay rotsakorana ny fanesy teto Madagasikara izay atrandy miakatra avokoa amin'izao fotoana ny vidin'entana fampiasa amin'ny andavanandro ao Antsiranana vokatry ny fahatapahany lalam-pirenena fahaenina. Sahirana avokoa manoloan'izany ireo mpandeha very asa ihany koa ny ankamaroany ireo mpamily. Fanadidina etin'ny Lokilo Posainga kolotany Antsiranana. Miena ny vola miditra ho an'ny mpitatitra noho ny fandaniana mitombo amin'ny fahatapahan-dalana mampitohy ny RN6 na ny lalam-pirenena fahaenina. Tranga izay miteraka fitomboana fandaniana ho an'ny mpandeha ihany koa noho ny transportement na hoe fampitana sy ny fanjefana amin'ireny hôtely eny an-dalana ka mampitaraina ny mpamily. Est-ce que hanigny zay problème ary 75 000 plambady. Aie ary amin'ilay lalana tapaka le 70 km miala Ambanja. Passage aqui misy visita pesa. Ya mifanakalo amin'ilay tômôbily boka ambady zay le tômôbily ambady. Ma transportement zay. Ya. Le mampitombo izy zegny le hoe le karamagna olo mitatitra entana avy ambady sy mitsaka ambady. Zay fle. Tsy mandeha ny varotra no ny mpandeha tsy firy loatra mandeha vokatra ny fahatapahan-dalana. Varotranay tegna tsy mandeha safia tomobily avy agny tsy mitsaka tsy avy aty ny avy aty ka tsy mandeha agny varotro tegna tsy mandeha tsisy olo feky ia karaha zay problemenay eto tsena tsy dia mandeha olo vankapoka retely fa tsisy olo vankamaro fotony vola tsisy. Ambonin'izay dia miakatra ihany koa ny vidin'entana eny bazary. Tapy ny lalana Ambanja ao ke iraha jiaby lafo manonga vidin'ny tomate avy Antananarivo tsy avy aminay aty. Vidin-draha jiaby manonga raha jiaby tsy raha pare maleny vozao vonaiky mijaly zay vahoakany aty koa mba zahavanareo ely lalana anay tapaka ao mba amboarigny malakilaky koa mety mba hampanjarinjary fiainana anay aty. Samy mirary ny anarenanaingana ity lalana tapaka aty ny vahoaka aty amin'ny tapany avaratra Madagasikara.
mitaraina ireo mponina sy mpampiasa lalana ao amin'ny fokontany Voajanahary Antsirabe no ny faratsiany lalana izay famezivezeny ireo mponina sy ireo vokatra miakatra ao an-tampon-tanàna Antsirabe. Eo ihany koa ny fahasimbany tetezana iray izay mampifandray fokontany maro ao amin'ity fokontany ity kanaovan'ireo mponina Antsoavo amin'ny tompony andraikitra ambony. Fanadediana etiny Andrinirina Janvier Kolo Antsirabe. Anisan'ireo fokontany famezivezen'ireo mponina sy ireo mpampiasa lalana indrindra fa ireo tantsaha izay mitondra vokatra hiakatra ho any Antsirabe an-tampon-tanàna ny fokontany Voajanahary atao anatin'ny kominina Antsirabe ambonivohitra. Arak'izao hitantsika amin'ny sary eto izao dia simba tanteraka ity lalana ity ary miaina ao anatin'ny fotaka ireo mpampiasa lalana. Ity lalana ity izay mampifandray fokontany maro atao anatin'ny distrika Antsirabe voalohany sy faharoa ary anisan'ireo lalana be mpampiasa indrindra sy maro olona mivezivezy. Mijaly arak'izany ireo tantsaha eo amin'ny famoaham-bokatra. Raha fanadidina natao. Zao hitana masonareo zao dia tena ady amanaina trano ambaloalitra vota tsisy to zany atreto Voajanahary reto zikalaka misy tena tsisy potika tanteraka 4 zany tsary eny afaka anao mety manala adiny ray loha amin'ny lavaka ray zao bisikileta sarety ndraindray aza lolo avy nanto eo amin'ny adiny 2 eo raha mandeha mafy anao zany dia adiny 2 manositra foana bisikileta. Tena sahirana tanteraka satria le fotoana tokony mba anaovanao raha kely anatsaha zany ny andro ndray andro lany amin'ity nefa ty tsy dia manao ahoana anie le ananty raha fa raha misy ty zatra 50 isan-kilao no alaiko amin'io. Raha netanetana mpampiasa lalana zao aleonay azy aloha le vidinetana zany no somaro hoe moramora. Zay lalana ny ratsy satria fotoananay zao tokony mbola averina ndray mpanty nefa tsy tafaverina tsony zay fa mety ho sahira reraka le vatana dia tsy tafaverina tsony. Ty tena hoe tsy mijery fa mety tsy ao tsony angamba izy. Hatramin'ny fitondrana zay nisy teo mbola tsy nisy hoe fitondram-panjakana mandalo tetika hoe nijery nanamboatra nyity lalana ity fa dia zao ben'ny tanàna mandalo ihany fa tsy dia hita hoe ahoana ny tena fandraisana andraikitra dia mandalo izy mijery izy dia atao ihany ny tatitra mikasika izy dia mametraka foana izy hoe alao fa jerena akaiky momba an'io dia hatramin'izao nefa tsisy fandraisana andraikitra dia zao zava-misy dia mitaraina ny mponiny Voajanahary zany tena mitaraina hoe mba jereo akaiky izay olona afaka manao izay tsy mitady hoe avy amin'iza na avy amin'iza tsy mangataka izay hoe avy amin'ny fitondram-panjakana na avy amin'iza fa izay mahalala-tana rehetra mba afaka manampy dia mba mangataka fanampiana izay mba hijery akaiky momba an'io fa mijaly le vahoaka. Anisan'ny olana sedrain'ireo mpampiasa ity lalana ity ihany koa ny fahasimbany tetezana iray izay efa mampolo taonany maro tsy nasiam-panamboarana ka rehefa ao anatin'ny vanim-potoanany fahavaratra tahaka izao dia difotry ny rano tanteraka. Raha ny fantatra dia maro ireo mponina sy mpampiasa ity lalana ity no tsy tafody rehefa miakatra ny rano ary anisan'izany ireo mpianatra ka voatery miandra fidinany rano vao afaka miampita eto. Tamin'ny 7 anay tonga teo tsy tafiara rehetra tamin'ny 9 sasa satria tena mihoatra be le rano. Za zao miresaka aminareo zao tena anisy azamy mihitsy miandro ny rano ritra fotsiny zao na dia ataoko hoe raha ataoko hoe ambaton'ny kilasy zao le olona mody zany dia miandro ny rano ritra amin'ny 1.2 izy zany vao any an-dalana any raha ohatra hoe ody dia mba manaona zay fandripahalemana tsy milamina mahitsy fa zay zany no mba angatahanay aminareo indrindrandrindra aminareo mpanao gazety ngamba ataoko ahiraka Andriamanitra anareo matoa tafahoana ohatran'izao tsy dia mba mangetaeta aminareo zay mba atao tena tonga any faratapy mpitondrano mahitsy tena hita hoe tena resy le vahoaka resy tanteraka revo any anaty fotaka amin'ny fivelomana isan'andro san'andro. Ny tetezanao andrefaloha zany tena hita hoe tena fijaliana ho an'ny vahoaka rehetrarehetra fokontany anankidimy mipita amin'io anefa tena ao anatin'ny fahasarotana tanteraka zany raha vao tonga fahavaratra. Isy omby efa lasan'ny rano tao ny zavatra hita aloha hatreto manodididina eo amin'ny 20 alina amin'ny 7 alina eo ny olona vao tena hoe manao sakrifisy mita amin'le rano zany zay vao afaka mandeha. Raha ohatra ka avy aloha ny orana dia manomboka any amin'ny 3 any dia efa tsy azo hitana tsony fa arakaraky ny ranon'orana ihany ka izy nefa na dia hoe somary orana kelikely ara no mandeha fa hatrany amin'ny ambony any amin'ny lohan'ny rano any no misy orana dia tondraka foana ty amin'ny ranon'ny Voajanahary dia tetezan'ny Voajanahary io zany efa miakatra 2 metatra latsaka kely ambony tetezana ny rano tena sahirana. Misy fotoana tena hoe mpianatra taraiky ety amin'ny 5 sasany mirava tsasoa tsy afaka mody makeny amin'ny party andrefana ny hatreny andrefana tokony hody maka ty Voajanahary taraiky eny dia eo moa zany no mandeha le taxi olona ozy izy ny alina mampita olona misy mikarama kely mba mampitapita eo dia zay tsisy azo ataon'ny olona eo zany tsisy lalana akoatran'io fa raha ohatra hoe hiala eo zany dia mitany amin'ny ary somary atsimo mihodina lavidavitra be zany dia mihodina any amin'ny Star nefa ny sarotra be raha olona hody aty Voajanahary ny hodina any Atsivatry ny Kambo vao hodina aty. Jaly arak'izany ireo mponina sy ireo mpampiasa ity lalana ity izay lalana mandalo eto amin'ny fokontany Voajanahary atao anatin'ny kominina Antsirabe ambonivohitra.
faray azo intapany atsimon'nosy ny kosa indray tsy manaiky hatramin'ny farany ny fikasana haka ny tany ivelomany ireo mponina ho betaindambo toliara araka izany nilaza sorabaventy na ny io tsy fanekeny io izy ireo ary miantso ny tompona ndraikitra ambony ijery akaiky ny zava-misy marina Kaeton Andriatsilavo. Tsy ekena ny fakanany tany izay niarina sy efa noajarin'ny razambe-tany aloha hoy ireto mponina eto betaindambo fokotany antsoko-bory toliara ireto ka nilanja sorabaventy anehoana io tsy fanekena io izy ireo ny tany izay misy mikasa hivarotra ka hanaisitra azy ireo teo amin'ny toerana. Vaovao raty zahay vereveren'ny olo manahay raha vereveren'ny olo manandrala vereveren'ny olo nianatsy tsy olo mameriveranay fa olo am'tanàn-ketrakio ao manao manantany-tanànay toy zahay nany zao tompony tanà toy eto tany razanay nipetraka eto de niteraky mitolona zahay mijoro zahay fokon'olo eto tsy manenky satria reo fa voalohany nitondra zandarma nampigadra olo faharoa nitondra polisy nambo sy nampigadra anay ato fahatelo zao malimaly nitondra fipy fololahy reo nitondra basy kalaky zahay zany nisaka de tovotofory basy zahay asitrositry zahay tampifio tampify zahay fa zahay tsy afaky mamaly satria le taloha narovanay hoe atao mitondra basy zahay mitondra famaky ka tsy ankeninay moa zay raha zay de moramora avao zahay tsy maneky zahay fokon'olo betaindambo na tifiry basy zahay tsy manay zahay isaky misy polisy na fipy mitipatipaky anay fa zahay tsy mipoly zay fa eo avao tsy mitsy mitolona nyty taninay ty zay tsy maneky ho resy zahay aloha zahay betaindambo fa tsy maintsy eto avao. Tsy anaiky hatramin'ny farany izahay hoy izy ireo ary miantso ny tompona ndraiky mpanjakana hijery akaiky izao tranga izao eny an-toerana sy androso ihany koa vaolana. Zay tonga eto de misakana zahay zay tonga eto misakana zahay satria zandaro misy fololahy polisy misy fololahy polisy ndraiky tamile 17 fakomaly de polisy fololahy vango kalaka avao fololahy dia nisaka de nisaka zahay na maty na velo dorona tifitra tsy manahy fa mialy ny tany ny olombelona fa tsy maneky an'izany io tanindrazana tio ravaina tsy maneky zahay beky nana betao avariny anketraka numéro 12 betaindambo numéro 14 maka lazaikely patrisy angalaky ny betaindambo numéro 14 ka tsy maneky zahay satria fa indroeny gadra zay na inona idona tsy maneky zahay oka nareo gouverneur sy filohan'ny maire ny hamonjy anay ankaika fa ny tonga ny olo mpanambola le taninay ravaina de tsy maneky zahay fokon'olo eto betaindambo. Tsy vao zao efa ela no nisy fikasana haka ny tany hoy ireto mponina ireto efa maro ny fanenjehana natao azy ireo nandritra izany ka izao miverina izao indray ireo mponina voakasika izay nanamafy hatrany fa tsy anaiky hatramin'ny farany ny fanesorana azy ireo eo amin'ny toerana. Famirongatra amin'izao fotoana ny trangana fakanan-keriny miampy vonolo amin'ny komuna Bakireny distrikany Tsaratanàna fatra Betsiboka miaina anaty tebiteby ny mponina ka manao antsoava amin'ny tompona ndraikitra ambony fanadedina. Miororo tanteraka amin'izao fotoana ireo mponina Ombodronono komuna Bakireny distrikany Tsaratanàna fatra Betsiboka manoloana ny trangana fakanan-keriny miampy fanafiana amin'ny tapiedina ataon'ireo dahalo izay tsy mitsamirongatra ao an-toerana amin'izao fotoana. Ny alin'ny alarobia lasa teo izao tovolahy miisa roa mpiambina tanàna no nitofiry ny dahalo tao an-toerana ka niray tamin'ireo no fantatra fa namony ainy. Ny zavatra nisy atao tamin'ny alarobia ariva nandeha tany Ambaibokely amin'ny atsimona tanam-baoza ireo nandeha nandrava dahalo asan-dahalo maromaro miany amin'ny telopolo lany ny arabia tady Ingabiary efa tsy tratrany tao Ambaibokely Ingabiary dia nikarany taty Ambodronono satria niakatra taty Ambodronono Ingabiary io rehefa niakatra tao izy nitady Ingabiary tsy hita Ingabiary dia ireo mpiambina kovra-feno no samborony dia notifiry novonono nitokana dia nitokana nienjehany dia maraina vao samby hita daholo ireo dia maty ny iray tondra fitaovam-piadiana gendarme sy miaramila daholo ireo zay ny lamba ndesin'ireo sy ny fitaovana ndesin'ireo tokony tamin'ny 12 alina izy niditra teo Ambodronono tsy nitondra mihitsy izy fa dia nitady ny olona fotsiny dia tsy nahita dia novonono ilay mpiambina rehefa azony.
tsy aivana tsy voazao no nisy trangana fakanan-keriny tsy fitifirana tahaka izao tao Ombodronono komina Ambakireny ho iatrany ireo mponina. Ireto farany izay voateny mandray tanana ny fiambenana ny tanàna noho ny tsy fanaovana ireo mpitandro filaminana ny asany araka ny tokony ho izy. Voalohany tamin'ny saiko na volana septambra izay na volana ino misy iny dia io rata sofera teo aminay Ombodronono a dia iasina zay a dia madama mpampianatra ankiray zay reo nindesiny nikidina pinina dia nakana vola nitentina 27 tapitrisa ariary ka mazina le toerany eo aminay satria zay manana zany do atao an'izany daholo a tsisy hotavely tanambe io vely tena mandefa dia minainana lalandava nainana lalandava sanandro amin'ny 3 amin'ny 4 dia efa mihinam-bary ariva dia efa matory dia efa voaka re mpiambina reo nefa sahala ny avoaka ny vonono satria ny sécurité les gendarmes izy indray nimbesana satria any an-trano izy matory any an-trano ny vahoaka madinika hatramin'ny 20 taona miakatra no miambina n'le vavahady nefa zany no mitranga miseho manjary re mpiambina reo no vonono. Ankoatra ny tao Ombodronono, isany ahitana trangana fakanan-keriny ihany koa tao amin'ny commune Ambatomainty, distrikana Parafaravola tamin'ny herinandro ity. Ankizy 3 mianadasy vola 4 tapitrisa no lasan'ireo mpaka-keriny tamin'izany, raha toa ka mbola mitaky vola 100 tapitrisa maro indray amin'izao fotoana ireo dahalo ho sandan'ireo natao takalonaina. Manao antsoavo amin'ireo tompona ndraikitra isan-tsokajiny izay raikaiky izao toetra raha ao amin'ny tapany atsimon'ny tsara tanàna indrindra ao Ombodronono izao ireo mponina ho antoerana. Eo amin'izay trangana tsy fandriam-pahalemana izay hatrany fa ho Toamasina kosa indray lasibatry ny mpanao ratsy amin'izao fotoana ireo mpamily tuktuk ao an-toerana tsy vitany voaendaka fa voadarika ihany koa ary lasan'ireo zolahatra amin'ny tuktuk. Tranga izay niseho ny alatsinainy lasa teo tao Mangarano Toamasina. Mpamily tuktuk miasa maraina be no lasibatry ny mpanao ratsy indray ny alatsinainy 12 volana Janoary lasa teo teny amin'iny faritra Mangarano iny. Manao toy ireny mpandeha vao tonga avy amin'ny taxi brousse vao maraina be ireny ireo jola ary mandray tuktuk ho any amin'ny toerana tsy dia be olona ary samanonona sarandalana ambony mba anjonoana ireo mpamily tuktuk ireo. Amin'ny efatrefatra sasany regny zany tonga le tomobily avy Tananarivo regny mandray client amin'regny zany zahay. Dia tamin'ny efatra sasany zah zany nangala misy gagnorlahy zany magnano capson zareo nilaza hoe handeha amin'ny fanjava Mangarano. Koa fa tonga amin'ny fanjava Mangarano aloha zareo tsika hiolokary satria misy hitatazagna vagnarabe ndeha amin'ny Oner Sapel fô misy entagna atirinay ao amin'ny port. Dia aloza zahay koa fa niaraka tonga tary avery ahodigno zareo le tikitiky. Koa fa nahodigny zany le tikitiky tonga dia nitilomony zareo avy agnatin'ny tikitiky zaho dia eo amin'izay zareo nandariko sady namopoko ary misy meso le marangitry ambadiky regny misy le pognara madinika regny igny zany kasikasikinjareo avy amin'ny vozogno anahavako sady mandariko dia amomany igny zany samboriky meso igny marangitry zay zany mahavoakely tagnanahy karan'igny. Za koa fa voadariko avy tagnatiny tagny zareo koa fa nangataka lakle nameky lakle zare lakle ny tikitiky karaha ahoana mamelogno ananjy nameriko zareo hoe karanty le namelogno le tikitiky koa fa velogno le tikitiky araiky avy te zany tonga dia nitologno anahy sady nagnaboaka zavatra avy tagnaty saky sakay voadisa agnatin'izy io dia zareo fa hanihenga handeha tonga dia nalefanjareo agnaty maso anahy zany sakay jiaby miaraka nalefa agnaty vava zareo avy te lasana. Nanao fikaroana ny tompon'ilay tuktuk niaraka tamin'ny mpitandro ny filaminana nampiasaina avokoa ny fitaovan-tserasera rehetra teo ampelantanana ary dia nahitam-bokany zany 2 andro taty aoriny. Ary rehefa natao ny fikaroana efa maro moa le fikaroana natao nahitanareo tamin'ny Facebook sy ny affichage rehetrarehetra reny dia hitanay atao amin'ny district ny Toamasina 2 taty amin'ny fokontany Tanandava atao hoe maro maniry io tuktuk io ary efa tratra ihany koa ny atodomono nanao anazy. Izy moa en plus n'izay nampiasa karapanondro amin'ny anaran'olo-kafa sandoka. Ny fomba natratrarana anazy io dia
raha voarava tamin'ny efatra sasany maraina io zany tiktik io dia noentiny zareo taty amin'ny ambany vohatry ny tanandava taty araka le tenineniko teo hoe tany amin'ny maromaniry dia teo zareo nitady olona hiambina an'le tiktik fa hoe misy fanambarana ho atao dia tsy nentiny verina moa izy ny andron'iny a dia miantso anay hatrany le olona tsara sitrapo hoe misy tiktik abandonné aty amin'ity toerana ty dia nanao ny midina tany zahay a nanao ny famatorana rehetrarehetra io moa le tiktik efa voasolo ny numéroany a efa niova tanteraka ny lokony sy ny rehetrarehetra fa nisy marika ihany nafantaran'ny tompony anazy armerie koa dia mbola manentana trano ho antsika rehetrarehetra re sanatria zany hoe voaroba na very zavatra mba hanao ny déclaration de perte eto anivon'ny gendarmerie aty anivon'ny gendarmerie na police pirenena satria raha nitrangan-javatra toy izao dia karaha-mpanondron'olo-kafa no anampiasaina dia nasiana sary dia iny no entiny iray tamin'ireo olon-dratsy ihany anefa io tratra io vao mariny ilay mpamily ny tuktuk fa ity lehilahy sarona ity no nanositra ilay sakay voatoto tao amin'ny masony ny andro ny hitrangany ny fanaviana eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena mitoetra ny fihetsiketsehana ataon'ny syndicat-n'ireo tantsaha ao frantsa nateo aza ny fanambarana nataon'ny prime ministre Gabriel Attal momba ny fanampiana vonjimaiky amin'ny alalan'ny vola mitetina 50 tapitrisa euro ny fambolena biolojika izay mandalo krizy sy ho an'ny fiompiana omby izay mandalo aretina hémorragique epizootika ihany koa amin'izao fotoana fanadidina eo amin'ny sariny France 24 tsy mamaly ny filan'ireo tantsaha ny fanambarana nataon'ny prime ministre frantsay Gabriel Attal omaly ny amin'ny fanomezana fanampiana vonjimaiky vola mitetina 50 tapitrisa euro isan'isany ho an'ny fambolena biolojika izay mandalo krizy tanteraka amin'izao fotoana sy ho an'ny fiompiana omby izay misedra olana noho ny fisian'ny aretin'omby hémorragique epizootique indrindra any atsimo andrefan'ny la Frantsa ho ny filohan'ny FNSE na ny syndicat-n'ireo tantsaha sy mpiompy ao an-toerana antony tsy maintsy anohizan'izy ireo ny hetsika izay nataony nasarotra izy izany ho hiatrany ny fanazavana ankilany mbola miandry ny fanambarana mikasika ny fanafarana ireo vokatra avy any ivelany miditra ho Frantsa ihany koa amin'izao fotoana ireo tantsaha manao fihetsiketsehana ao an-toerana ireo dia ila fomba iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatsona ny fampahalalam-baovao an'ity diana ity akasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko. Université PEF, parcours études et formation, département formation en ligne, étudiants. Université PEF, nanucha wanato, ni fampalala Vaovao. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.